ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika ry afako tratry ity alarobia fa 24 ny volana febroary ity mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny karena isika ary dia maniry ny fiadanan'ny tompo sy ny famindram-pony amintsika amianakavy ny mofinaina voalahatra ao antsika ny ry afako dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko 17 Matio toko 17 andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 12. Matio toko 17 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 12. Ny andiny fa 12 no hoentina mampahirintsika ry havako amina ran'i Jesosy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavorony samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno zany dia mitarihiny hoenetanety dia mipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony eo akarona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy saraka amin'ny marina dia tsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra afo izy any no isy ny fitomanina sy ny fikitroana ify. Efa azonareo va zany rehetra zany? Hoy ireo taminy, eny. Dia hoy izy taminy, ko amin'izany ary ny mpanoran-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy hamoaka dia tahaka tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Ray masonao no masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny fa 12 no entina mampahirantsika. Dia hoy Jesosy taminy, ko amin'izany ary ny mpanoran-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Amin'ity Matio toko 17 ty dia manao fampianarana momba ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Fanjakan'ny lanitra moa no resahiny eo satria ny filazan-tsaramasina araka ny Matio dia nosoratana ho an'ny fiangonana jiosy kristiana na ny église judéo-chrétienne. Ny jiosy kristiana izay manavia azy ary tsy nampianarina azy loatra ny hanonona ny anaran'Andriamanitra vokatry ny didy folo izay manafatra manao hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovah-Andriamanitra ao dia tsy manonona izy ny anaran'Andriamanitra fa soloiny hoe tompo zany. Ary dia tsy manonona zany ny filazantsaraka ny Matio hoe fanjakan'Andriamanitra fa tonoiny hoe fanjakan'ny lanitra mba tsy hanonona ilay teny hoe Andriamanitra no io didy izay nampianarina ny Jiosy hatry ny elo io fa mitovy ihany ny fanjakan'Andriamanitra sy fanjakan'ny lanitra neviny. Dia amin'ny toko 17 ty dia mampianatra momba ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'ny lanitra Jesosy dia manao fanoharana 7. Ny etam-piaratanantsika ny andiny fa 17 ka hatramin'ny 15 dia fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra hoarina amin'ny arato tarihina izay miresaka momba ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny andiny fa 12 kosa dia fehiny fampianarana izay momba ny fanjakan'Andriamanitra manontolo izy 7 reo zany dia rehefa avy nanazava momba ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianatra, azonareo ve zany? Tsy misy hafan'ireny mpampianatra avy manazava zavatra ireny vera-panontaniana hoe azo ve zany sa tsy azo? Dia namaly ny mpianatra hoe azo tompoko. Dia rehefa azo dia hoy Jesosy taminy, ko amin'izany ary ny mpanoran-dalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Rehefa raisinao zany ilay fanjakan'Andriamanitra, rehefa takatrao ny fanjakan'Andriamanitra dia manjary tahaka ny tompotrano izy izay mamoaka amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Inona ny dikan'ity fehiteniny Jesosy ty? No hoe
tahaka zay rehetra nampianarina ny momba fanjakan'Andriamanitra ka mahazo tsara ny fanjakan'Andriamanitra, ny mpanora dalàna io na isika aza ka takatritsika tsara ny fanjakan'Andriamanitra, de misy zavatra voaraitsika ary de hoarina tahaka ny tompo-trano anankiray, tahaka ny olona manana trano anankiray izay manana firaketana, ka ao anatin'ny firaketana io de misy zavatra vaovao sy zavatra ila, de ho avoaka za ina ny dika zany revako malala. Ny fanjakan'Andriamanitra zany de izao revako malala, fanjakan'Andriamanitra de mitahiry ny ela, fa ny fanjakan'Andriamanitra koa de misy zava vaovao. Tsy zavatra tranainy fa fanjakan'Andriamanitra zany de tsy hoe fitehirizana ny tranainy ihany, tsy hoe conservateur be zany ny fanjakan'Andriamanitra ka hoe ny testamenta taloha ihany, tsisy afa-tsy nisy zay nampianarina mpanora dalàna, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, aina solon'ny aina, tsy hoe mitodika amin'ny lasa ihany ny fanjakan'Andriamanitra, mitahiry ny lasa ihany ny fanjakan'Andriamanitra, tsy zay ihany ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra koa tsy hoe ny vaovao ihany, ka tsy manao hoe efa niloza ny toetrandro ny toe-tsainareo ray aman-dreny ankehitriny, efa niloza ny toetrandro ny tany aloha, efa niloza ny toetrandro ny testamenta taloha zany, tsy ilaina ny didy folo, tsy zay. Ny fanjakan'Andriamanitra dia mirakitra ny tranainy sy mirakitra ny vaovao. Inona ny dikan'izany? Fanjakan'Andriamanitra zany de zao mampitohy ny tantara. Ny fanjakan'Andriamanitra de mampitohy ny tantara. Ny fanjakan'Andriamanitra rehefa raisitsika dia mahatonga antsika ahatsiaro ny lasa ary hijery ny lasa amin'ny zava-baovao ankehitriny. Ny antony andinihina ny lasa revako malala, ny lasa mpiainantsika na ny lasa ny firenena na ny tantaram-piainanao, dia ny antony andinihinao ny lasa amin'ny alalan'ny ankehitriny dia ahafahanao manamboatra ny hoavy. Tsy mahatoerana ny hoavy raha ohatra ka tsy miainga avy amin'ny fandinihina ny lasa sy fitohizan'ny ankehitriny sy ny lasa. Marina ny apôstôly Paoly fa nyteny manao hoe ao amin'ny Filipianina, ny ataoko de manadiny ny lasa, mibanjona ny any aloha, tsy mierika. Ny dikan'iny avako malala tsy hoe amin'ny lafin'ny pratika zany, tsy hoe tsy miraharahan'ny lasan'ny fiarahamonina, ny lasan'ny tena, adinoana le lasa tsy nety, zay ny tiany Paoly teny enina, adinoana ny fahadisoana tsy nety, tsy atao mibahana ny saina intsony zany, fa zao kosa zay lesona tamin'ny lasa de jerena amin'ny ankehitriny de manjary manamboatra ny hoavy. Tsaroantsika tsara, ovina moa Jesoa ny tsy mampianatra ny zanak'Israely, mampianatra ny apôstôly ny lasa ary mijery an'izany lasa any amin'ny alalan'ny fanahy ny filazantsara de ny ankehitriny. Ny ankehitriny ny apôstôly de Jesosy Kristy tompo ny arabelona taminy, de amin'ny alalan'izay nanazavany ny lasa. Hoy isika manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy mamafa ny lasa akory, tsy mandrava ny lasa akory, fa mampitohy ny lasa sy ny ankehitriny ary mijery mihitsy ara ny lesoka atao amin'ny lasa amin'ny alalan'ny ankehitriny mba hananana fiainana vaovao sy ny hoavy. Jereo tsara ny torotenin'i Jesosy, efa nampahafantarinareo tany amin'ny lasa manao hoe makala ny fahavalonareo, efa nampahafantarinareo tany amin'ny lasa ny hoe masolo ny maso isika teo, fa jereo amin'ny ankehitriny amin'izay zany, jereo amin'ny alalan'ny filazantsara ao amin'i Jesosy dia manova fiainana vaovao amin'ny hoavy. Revako malala ny zavatra mitranga indray amin'ny fiainam-panara ohatra ka avady andeha ampiaritsika amin'ny fiainana pratika mpinoana, de indraindray ny kristianina satsasany ao anatin'ny fiarahamonina de na tsy miraharaha ny lasa na tsy mijery ny ankehitriny, mampisaraka sy mampifandona ny lasa sy ny ankehitriny amin'ny fiainana izy. Indraindray dia tsy miraharaha mihitsy ny ataontsika hoe ny tantaram-piangonany, ny tantaram-piainany, ny tantaram-pireneny, ny tantarandreo ray aman-dreniny, ny tantaran'ny fianakaviany, na koa
varina fotsiny amin'ny lasa de tsisy faka milasa hoe de ny nofo ihany ny jereny ny nofony de tsy rarahinny nofony sy ny faniriny ny jereny de tsy rarahinny lasa amin'ny lafiny maha-olombelona fotsiny areo ho tsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra ry havako de zao rehefa raisin'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'Andriamanitra de mamakivaky ny tantara ary ny fanjakan'Andriamanitra de tsy mijanona tamin'ny lasa ka mandrava ny lasa mahazona ny olona ao anatin'ny lasa na ny fanjakan'Andriamanitra de mamafa ny lasa ny testamenta taloha sy ny tany sy ny lasan'ny olona mihitsy koa na ny lasan'ny finoana ka vaovao ihany ny resahana fa ny fanjakan'Andriamanitra de mamakivaky ny vanim-potoana rehetra. Engadavako malala ho takatrao fa ny fanjakan'Andriamanitra zany de tarafina ny toetra n'Andriamanitra. Andriamanitra niasa tany amin'ny testamenta taloha, Andriamanitra niasa tamin'ny Mosesy ihany, no Andriamanitra miasa amin'ny vanim-potoana ankehitriny ary mbola hiasa amin'ny vanim-potoana ho avy. Zay le hoe lay Andriamanitra ao de tsy niova. Ary io Andriamanitra zay tsy niova io le hoe mamoaka zava-baovao sy tranainy. Ny fanjakan'Andriamanitra de miteraka zava-baovao ao anatin'ny fiazonana ny tranainy. Zay voalohany de avako malala. Fa ny faharoa zay hevitsy titentiko koa manao hoe tahaky ny fanjakan'Andriamanitra de tahaky ny tompo-trano anankiray rehefa azo ny tsara ny zavatra rehetra de tsy foiny ny tranainy ary ananany koa ny vaovao. Toe-tsaina tena mampisokatra zany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra zany rehefa azonao hoe inona moa ny fitiavan'Andriamanitra, inona zany fanjakan'Andriamanitra letany Jesosy Kristy tompo zany de mampisokatra ny sainao. Mahatonga anao miazona ny tsara tamin'ny tranainy, zay teneny hoe firaketana, miazona ny tranainy ary mitahiry sy mamboatra mamoaka ny vaovao. Amin'ny alalan'ny fiazonanao ilay tranainy tsika teo no hivoahan'ny zavatra vaovao. Tamin'ny taonjato fa 13 taloha teo amin'ny tantaran'ny fiangonana de nanomboka nipoitra ny ataontsika hoe vanim-potoanan'ny renaissance sy ny humanisme. Vanim-potoana io teo tantaran'izao tontolo zao de zao rehefa niakatra ny nanomboka teo zany efa nisy fivoarana tsikelikely, nisy foazana ara-tsaina ara-kolotsaina nanomboka nipoitra taty manodidina l'Italie, Florence sy ny namany iny. Dia rehefa ndray maka io mihitsy moa zany nataon'ny olo hoe fifaranan'ny moyen âge. Dia rehefa tafiditra tafiditra taty Constantinople, faravan'ny Constantinople moa zany niakatra ny fanjakany Byzance zany, niakatra ny Silamo dia naka ny Constantinople. Dia rehefa tafakatra ny Silamo nandrava ny fanjakana tatsinanana zany ny fanjakan'ny Byzance. Dia inona no tranga nentin'ny olona nandositra ny ireo sary hosodoko kolotsaina tranainy zay tao Byzance tao Constantinople fa izay faritra na toerana loborobonin'ny kolotsaina tatsinanana mbola atsika amin'ny kolotsaina orthodoxe moa zany zay mifanomeza toerana ny sary ny icône sy ny ohatr'izany. Dia ireny zavatra ireny zany rehefa nijereny reny boky tranainy, tantara tranainy zay avy any atsinanany reny sy ny famakina ny literatiora hebraika zany dia nanjary niteraka ny ataontsika hoe renaissance ary niteraka ny antsoina hoe humanisme. Tsy tokony adonontsika fa ny protestantisme na ny fantsipavahana tamin'ny taonjato fahinambiny folo dia lafika tamin'ny renaissance sy ny humanisme. Na ny renaissance sy ny humanisme zany dia vokatry ny fandinihan'ny olona ny literatiora tranainy na grika io na hebreo na egyptiano indrindra ireo sary ireo hosodoko ireo lovatsofina tranainy avy amin'ireo no nipoirany antsoina hoe renaissance
ary nyhitatra taty amin'ny antsoina hoe humanisme théorie avy amin'izay a no tsy tokony adonoantsika fa miteny hoe sola scriptura ny sola scriptura ny Lutera nge tsy vao tamin'ny Lutera akory tsy Lutera nge ny voalohan'ny teny nanao zava-dehibe ny sola scriptura tsy Lutera ny voalohany nanao zava-dehibe ny hoe ny soratra fa efa nisy hatramin'ny taonjato talohan'ny Lutera ny fantsipivavahana dia efa nisy ny antsoina hoe pré-réforme tahaka ny Jean Hus efa nisy mpanitsy fivavahana talohan'ny Lutera fa noho ny anton-javatra ara-tantara ary ny fiasan'ny fanamasina indrindra no hoe tena nampiroborobo ny fantsipivavahana nataon'ny Lutera fa tsy Lutera rery akory nanomboka ny fantsipivavahana fa efa nanana zoky John Wycliffe, Jean Hus ny sisa rehetra izay efa ampeloana ny fantsipivavahana dia hotsika manao hoe ireny rehetrareny dia efa nilafika tamin'ny humanisme sy ny renaissance izay fandinihana ny lasa fa makafakana ny fahendrena fahiny ary dia rehefa fakafakana ny fahendrena fahiny ka nijerena tamin'ny solomasony ankehitriny dia ny zava-baovao raha ny olona mieritreritra mandrakariva manao hoe ny zava-baovao dia tena zava-baovao mihitsy ary io mamarina teny mpitoro-teny inge manao hoe tsy misy zava-baovao zany fa ny zava-baovao dia avy amin'ny lasa ihany zany hoe ny fitohizan'ny lasa ny fikaroana nataon'le teo aloha iny lay fireketana tao amin'ny lasa jerena sy ampekiraina amin'ny ankehitriny dia manjary misy zava-baovao lavako malala marina teo amin'ny tantara zany fa raha eo amin'ny fiainam-panahintsika ary dia ahoana raha ohatra ka nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ahy aho inona ny hevitra zany hoe manana fireketana dia ny lasa sy ny ankehitry zava-baovao sy ny tranay lavako malala ny dika zany dia izao kristianina ianao dia mivoatra ny fiainam-panahinao mivoatra ny fiainam-panahinao satria ny finoanao tamin'ny lasa 10 taona lasa zay dia tsy adininao ny nionanao tamin'ny tompo 3 volana lasa zay tsy tadito dia tsy adininao ny fanenanao tao amin'ny tompo heri taona lasa zay dia tsy adininao ny fotoana nionanao tamin'ny tompo 50 taona lasa zay dia tsy adininao ny fotoana nandraisanao an' Jesosy tompo sy mpamonjy voalohany tao fiainanao zany hoe ao anatiny zany fieritreretana ny lasa zany dia manjary manana maridalana ianao hoe taditiko tamin'izany raisina mpandray tetsy ny dingana vitako taditiko tamin'izany mbola nianatra tamin'izany antsoina hoe cours moyen tamin'ny sekoly alahady taditiko ny lesona tamin'izany zay nanao essai taditiko tamin'izay nanao cours supérieur nanao ny concours général ny sekoly alahady taditiko tamin'izany fifaninanana hira nataonay fony tanora reny rehetrareny dia izao rehefa amin'ny fiainam-panahinao ka jerenao amin'ny ankehitriny vokatry ny fandraisan'ny fanahinao asan'ny fanahamasinao anatinao dia manjary manana maridalana vaovao anao hoe taditiko Andriamanitra tsy nanary atetsy ianao taditiko Andriamanitra fa kaina veranao nandalo tamin'ireny ary azoko ny dikan'izany zao ay matona veranao narary tamin'iny dia kay mba hafahako mitandrina amin'ny avy ay nataonao tsy afa-paradinina tamin'iny ay ny dikan'iny dia mba hafahako mianatra amin'ny avy ay nataonao tamin'iny mba hafantarako hoe tokony hiova asa sy ny sisa rehetra lavako malala ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakana izay asan'Andriamanitra asan'ny fanamasina ka mampiorina atsika mahatoka atsika izay tsy mandaa ny toetratsika sy ny fahalementsika fa mahatoka atsika mitondro zany eo amin'ny azo fijaliana ka manjary olom-baovao ny olona mandray ny fanjakan'Andriamanitra mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy dia olona manaiky ny lasany fotsinety teo anatren'Andriamanitra ary mitondro zany lasan'izany teo amin'ny azo fijalian'i Kristy dia mahazo fiainana vaovao amin'izay fotoan'izay lay lasany dia tsy mampamenatra azy ny lasany dia tsy mahatonga azy manana complexe na mahatonga azy fa ny lasany dia izao efa lasa tonga fireketana azy ary na ny tantara azy ara dia mety mahatsikaiky azy fotsiny sisa hoe taditiko tamin'izany mbola mpisototoka taditiko tamin'izany mbola asa tsy fantatro mpiteny ratsy
tadidiko tamin'izah mbola tsy fantatro olona mpamitapitaka mety mpanao an'izany ny olona anankiray fa rehefa nandray amin'ny tompo izy de lasa rakitra ndray zay lasa mahatonga azy miteny hoe zao no lazaiko aminareo fa Jesosy de mahay manova olona ao anatin'izay lasan'izay no anivozany ny hoe tadidiko mihitsy fa za ohatr' zao de avy amin'izay no entiny mampahery ny hafa de mandraly lasa misy zavatra vaovao. Otsika manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra de fanjakana zay mampitoy ny lasa sy ny ankehitriny. Fanjakan'Andriamanitra de mahatonga atsika mikaroka ty tsy menatra amin'ny lasantsika fa izay lasantsika izay de zao manjary tantaraitsika tahaka ny tantaran'ny Paoly ny lasany ary manjary lasa tsy mampamenatra, lasa tsy mandratra, lasa manjary fanasitranana ny hafa ndray ary lay lasa satria efa nentina teo amin'ny ala, nentina teo amin'ilay fanjakan'Andriamanitra, nentina teo amin'i Jesosy de manjary mampiorina zava-baovao indray tonga filazantsara. Farany dia raha miteny izy manao hoe tahaka ny tompotrano anankiray zay mamoaka amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. De izao ry havako malala ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hoe manaisotra atsika amin'ny fampianarana zay Jesosy zany eto zay fanjakan'Andriamanitra de tsy mampanadino atsika ny fampianarana zay nataon'ireo ray aman-dreny tao amin'ny testamenta taloha. Ndraindray matsino rehefa mandray fanahy masina de ndraindray everiny fa eo aminy vao manomboka ny fivavahana ka fa diso daholo ny olona rehetra. Ny olona rehetra rehefa mandray ny fanahy masina ka voavy miova fo de everiny fa ny olona eo aminy vao manomboka zany ataontsika hoe fiainana kristianina zany. Adinony na tsy sarony fa ny taloha de efa nisy ny ainany zany. Ary ndraindray aza itsika raha vao zay le atao hoe néophyte itsika voavy nandray an Jesosy tompo sy fiainantsika ndraindray dia ndraindray mety mihevitra mihitsy tsika fa ny tsika ny tena marina, ny tsika ny tena tsara fa nandray dia adinontsika ny lasa fa nisy olona nge talohantsika koa io la hoe rakitra ela ry rahasalama maro ty ora zany dia tany alohantsika efa nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy koa zany ary manana fijoroana vavolombelona tokony hoenarantsika hoentsika miaina amin'ny hoavy sy hoaina amin'ny ankehitriny. Ary ndraindray raha jerena amin'ny lafiny fotompona de izao Jesosy miteny manao hoe ny fanahy masina zay tonga ao anatinareo de fanahy masina tsy milaza zava-baovao akory fa milaza zay efa nilazaiko ihany ho Jesosy. Zany hoe ny fanahy masina dia mampitohy ny fampianaran'i Jesosy ary mamerina ny fampianaran'i Jesosy ato anatintsika. Ndraindray zany mita de misy olona tena milaza zava-baovao tsisy ifandraisana amin'ny soratra masina mihitsy. Misy fampianaran'ny olona tahaka zany. Misy zany ndraindray olona mitonona ho kristiana nefa tsy mampianatra ny baiboly akory ary izy. Ndraindray ny fampianarany tsy miainga amin'ny baiboly akory ary. Nefa le baiboly io le lasa, io le rakitra ela, io le lasa io. Zany hoe rehefa mampianatra ianao de mamaky an'ity baiboly ity, io lay hoe firaketana ny amin'ny tranainy, io le vakiny. De rehefa raisina le fanjakan'Andriamanitra dia avoaka ny hevitry ny soratra masina, zay le zavatra vaovao. Zay le zavatra vaovao. Le zavatra tranainy dia io tenin'Andriamanitra io no tenin'Andriamanitra zay nomena antsika efa tamin'ny andron'ny Jeremia, nomena antsika amin'ny andron'ny Malaki, nomena antsika tamin'ny andron'ny Zakaria, tranainy io. Fa izao rehefa azavain'ny fanahy masina amintsika io rakitra tranainy io de manjary misy zava-baovao isan'andro. Ary tsy ilaoza ny toetrandro, miteny amin'ny vanim-potoana tsirairay avy, miteny tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy, miteny amin'ny vanim-potoanan'ny Calvin, miteny amin'ny vanim-potoanan'ny Ignace de Loyola, miteny amin'ny vanim-potoanan'ny Rahasalama Martyr, ary mbola miteny amin'ny vanim-potoanantsika ary mbola hiteny zava-baovao koa amin'ireo taranaka any. Hotsika manao ny fanjakan'Andriamanitra zany de fanjakana mamakivaky ny tantara. Fanjakan'Andriamanitra de fanjakana marina mandrakariva amin'ny taranaka rehetra. Ny fanjakan'Andriamanitra de miteny amin'ny olona rehetra amin'ny vanim-potoana rehetra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra de tsy mety ho ilaozan'ny toetrandro.
Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mety hoarany toetrandro. Ny fanjakan'Andriamanitra na tenin'Andriamanitra dia tsy mijanona ho any vanim-potoana ankehitriny ihany fa ho marina amin'ny taranaka any aoriana. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety ho démodé, tsy mety ho ilaozany toetrandro, tsy mety ho ilaozany siansa. Fa ny fanjakan'Andriamanitra marina tamin'ny lasa, marina amin'ny ankehitriny ary mitondra zava-baovao mandrakariva amin'ny ho avy. Ivavaka ary isika. Tompo misotranao zahay fa ny fanjakanao, ny teninao, ny mahaenao anao dia tsy mety ilaozany toetrandro. Indray zahay mitsara ny fampianarana araka ny soratra ao masina ho ny ilaozany toetrandro. Ny toetsainay no ilaozany toetrandro fa ny teninao, ny fampianaranao, ny fanjakanao tsy ilaozany toetrandro satria tsy ilaozany toetrandro ianao Andriamanitra fa mamakivaky ny tantara. Ianao no mitondra ny tantara. Ny angatahanay tompo dia ny ahatakaranay ny zava-baovao isan'andro ao amin'ny teninao. Ahatakaranay zava-baovao mandrakariva vokatry ny asan'ny fanainao masina, vokatry ny fanjakanao mitoetra ty anatinay. Ahatakaranay sy hitondranay zava-baovao mandrakariva ao amin'ny fiarahamonina. Tsy ny fihazonana ny tranainy ihany, ny rafi-pahendrena tranainy araka ny soratra masina ihany ny zava-dehibe araka ny teninao, fa ny fijoroana vavolombelona amin'ny ankehitriny ary hanefeneny ho avy miaraka aminao Andriamanitra. Tompo, aoka izay kristianina, izay zanakao, izay mpanomponao, hanana saina misokatra tsy ary fa manana ndraikitra izahay amin'ny fanefena ny fijoroana vavolombelony ho avy. Manana ndraikitra izay ankehitriny anomana ny ho avy amin'ny alalan'ny fianarana ny teninao amin'ny ankehitriny, fianarana ny firaketana ny teninao. Tompo, ny fanahinao masina dia mpitondra aim-baovao, ny fanahinao masina dia mpitondra zava-baovao, mpitondra fanavaozana, dia avaozy ary izahay ary avaozy ny fiangonanao. Misaotra Jesoa fa tianay ianao ary mampianatra mandrakariva ahatsiaro ny lasanay izay tsy mety teo amin'ny fiainanay ka hoentinay amin'ny azy fijalianao ho tonga zava-baovao hijoroanay vavolombelona. Misaotra rehefa ty mpamonjy anay io.